notokanana ny alarobia 7 febroary 2024 ny votoerana momba ny fampandrosoana ny mahaolona centre ilaiko ao antatezana voany boriboritany voalohany centre d'accès au service na CAS toerana natao ho fandraisana ny fitarainan'ireo olona manana olana fiara-miasa teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny Croix Rouge malagasy ary ny Croix Rouge danoise no nazahoana izao fotodrafitrasa izao ny département tamin'ny sahana sosialy ao amin'ny commune no mitantana amin'ny centre ilaiko miaraka amin'ny centre mamitaso izay tatany ny vokokomena malagasy ny mpanolotsaina manokany ny ben'ny tanàna Andriamatoa Roland Ravatomanga no nisolotena ny ben'ny tanàna tena toerana ka toy izao ny fanazavany mahakasika indrindra ity ivotoerana ity. Tao androany dia fitokanana ny CAS na centre d'accès au service zany hoe fantelo ity CAS nitokana ity ao anatin'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra. Raha tsorika amin'ny teny fohy dia hoe fiainona ny etaeta sy ny fitarainana avy amin'ny mponina any fotony ny CAS. Ao anatin'izany fianona zany dia tsy ny hoe ny manahirana ny olona ihany fa na dia ny fiainany andavanandro mihitsy azy satria mijery ny fahasahiranany zaza ny ankizy hoe tsy ampy sakafo sanatria na tsy voakarakara ny lafiny ara-pahasalamana nefa koa tsy ndriko manokana fa ny toerana toitony dia natao entina hiady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy na inona ezaka ataontsika rehefa tsy afaka mandroso tsy afaka mampandroso ny tokantranony ny vehivavy noho ny faholinana ny fijaliana mahazo azy dia tsisy raha rahavanina tsisy zavatra anjary eto amin'ny firenena satria ny tokantrano tambatra no atao hoe fokon'olona ary fokon'olona mitambatra no lasa tanàna ny tanàna mitambatra ny lasa firenena ka izay no mahazava-dehibe miezaka toy izao avy tsy piako mahazavatra fa tsy niasa irery commune urbaine Antananarivo renivohitra tamin'izao ezaka natao izao fa niara-ny entana tamin'ny Croix Rouge malagasy na hitaritra mihitsy azy hoe Croix Rouge international satria fanampiana manokana amin'ny Croix Rouge danoise Croix Rouge avy any Danemarka zany nentana namatsy ara-bola zao marina fa hoe fanatarana sy fanatsarana izy ny trano efa nisy nefa niarahantsika rehitra teo fa tena moderna be mihitsy ilay toerana rehefa natao zany fanatsarana zany isaorana andrareo zany tsy adino koa fa nandray anjara ary niara-ny asa niara-ny entana tamin'ny commune urbaine Antananarivo ny UNICEF eto Madagasikara nanampy tamin'ny fitaovana sy nanampy tamin'ny ezaka rehetra natao nahatanteraka izao fananganana ny fanavoazana ny CAS na centre d'accès au service zao. Ny fiantsokitsika azy amin'ny teny malagasy moa dia natao hoe centre ilaiko mahalaza be mihitsy zany satria ilain'ny vahoaka aty fotony zany ilain'ny mponina ilain'ny vehivavy ny fohy be na ivitoerana toy izao entina hanatsarana ny tokantrano ary amin'ny mahavehivavy any ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa Ravalomanana dia na tsy afaka azy izy dia naniraka anay mba hampita zany afatra zany hoe tena ao anatin'ny politika fampandrosoana ny tanàna politika fitantanana vahoaka ho an-Ramatoa ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ny manao ezaka toy izao ezaka ara-tsosialy nefa misy fiantraikany amin'ny ara-toekarena ary misy fiantraikany amin'ny mahaolona ny olona eo amin'ny lafiny ara-panahy. Ho an'ny département tamin'ny sahanany sosialy eo anivon'ny commune indray no nitondra ny fanazavana momba ny fiara-miasa eo amin'ireo ivotoerana ireo. Ramatoa Priska Randriatseheno. Tapitsorika ho an'ireo vehivavy ho an'ny olona izay indrindrandrindra hianjadian'ny herisetra amin'ny lafiny rehetra dia io centre ilaiko io zany miasa ho an'ny vahoaka ary izay mihitsy ilay fomba fijery mitovy tanatin'ilay satria ny ho an'ny projet mendrika izay ataon'ny CRM zany dia centre ny zareo indray mamita soa mitovy ihany zany mitovitovy ny asa ataony io dia centre roa zany izy mikambana eto anatin'ilay mifameno eto anatin'ilay projet kambanana anatin'ilay fiara-miasa natao izay mahatonga anazy hoe centre ilaiko centre mamita soa.
efa misy telo ankehitriny nikasina ny centre d'accès au service miorina eto Antananarivo renivohitra, ny etsy amin'ny BMA Sisotry, ny ao Savomasamandro ary ny eo Antetezana Fony. Misy lavidavitra be commune urbaine d'Antananarivo, Croix-Rouge malagasy.